malagasy miray iny sy miara-metana ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Tanjon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny ampitombony tahan'ny vokabary isaky ny hektara hoentina anatrarana ny fahavitantena ara-bary. Maro ireo tetika silama mifamenona petraka atongavana amin'izany ka anisan'ny fanamboarana tohadrano izay manondraka tamin'ny bary midadasika toy ny ao amin'ny faritry Melaky. Maro tokoa ny foto-drafitrasa napetraka zany tato aminay. Ataoko hoe maro moa izy satria mavesatra be sady ngeza be. Ny niarahana tamin'ny A2M tamin'ny taona 2012 zany no nisy nametrana ny foto-drafitrasa telo lehibe ato amin'ny faritra Melaky. Ato anatin'ny distrikan'ny Maintirano anankiroa, ny anankiray any amin'ny commune-ny Maroazo dia ny manondraka anazy zany any Marifilala no misy an'io barazy lehibe namboarina. Tany zany namboarina ny barazy ary izay tany mbola voafilana ny amin'io ary raha tany hotondrano io zany dia manodidina any amin'ny 550 hektara any hoany. Any amin'ny distrikany Antsalova koa misy foto-drafitrasa lehibe anankiray dia ny ao Beboka, ao Beboka izay manondraka tany manodidina ny 500 hektara ihany koa. Dia manarak'izay koa ato anatin'ny distrikany Maintirano ihany ao Betanatanana misy koa ao fametrahana prise izay nahafana nitondra n'le rano manondraka tanimbary eo manodidina ny 500 sy 700 hektara eo. Dia tamin'ny fahavitana izy io tamin'ny taona 2012 dia ny afaka namboly indroa ny tantsaha tao. Noho ireo fanamboarana foto-drafitrasa eto mamokatra nataon'ny ministera tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M izay vatsian'ny fidavola ireo dia maro ireo tantsaha no nahazo tombotsoa toy ny ao amin'ny Lemakidemika, commune Betanatana, faritra Melaky. Le taloha efa nahavita taona fa satria manko miafy satria tsy afaka manao sitrapo amin'ilay izy satria tsy maintsy afina ilay dia atao sakafo tsy afaka amidy satria tsy ampy ilay izy satria le taloha zany ray mamboly any zahay nomboka nahatonga avanty rano ty zany dia efa afaka mamboly indroa zay satria manao varijeby manao varesara dia manao varijeby. Amin'izao fotoana zao aloha efa nisy voarina tokoa ny fiainanay efa tsy lany-bava intsony zany le vokatra vokarina dia efa ziamby-mbava io zany dia afaka amidinay anavanay amahanay izay olana rehetra amin'ny tokantrano na izay rehetra mety mahasoanay. Miara-dalana amin'ireo tantsaha mpamokatra hatrany ny ministera ankoatran'ny fanamboarana tohadrano dia misy ny tohana ara-piofanana izay iarahana amin'ny teknisian'ny DRAEP sy ny tetikasa AD2M misala ary efa zatra mampiatra izany ny tantsaha ao Betanatana ankehitriny. Raha ny fambolem-bary nahazatra teo aloha dia atao hoe nentim-paharazana angamba ny taloha zany. Dia amin'ny tanimbary hektara iray velarana ny varina fafoko tamin'izay dia 7 daba. Ary ny vokatra izay azo eo raha amin'ireny gony 225 kilo regny dia 520 ny regny gony isaky 225 regny ny azoko miakatra eo tamin'ny andro teo aloha. Izahay moa efa nahazo fampiofanana amin'ny fitantanana sy fampiasana ity rano izay mandeha ity. Noho zany miakatra ihany koa ny vokatra ary izay mitombo sy mitovy amin'ny teo aloha koa amin'ile hoe vary daba ray indray amin'ny tany hektara ray fa tsy vary 8 daba tahaka ny teo aloha afafy amin'ny hektara iray. Dio daba ray indray mihoatra ambony nentim-paharazana nataonay teo aloha indray ny vokatra azo rehefa miakatra amin'ny fiakaran'ny vokatra io. Zany hoe magnome indray eo amin'ny 30 ny raigny gony 225 kilo iraigny indray ny vokatra azo. Nahatonga ny hoe fiakaran'le vokatra lasa ambonimbony tamin'ny teo aloha dia ny fisian'ny ministera manome tohana amin'le teknisianina ny amin'ny fampitana aminay ny fampianarana dia manao ny ara-teknika na hoe manaraka ny fambolena manara norma zany zahay dia efa mahazatra anay zany izy io amin'izao satria efa
taona vitsivitsy hany angamba zay ka de izay no ahafanany milaza hoe efa mahafapo anay larahan'ny formation na fampiofanana izay omenizy ireo anay satria efa niakatra ambonimboniny teo alohan'ny vokatray. Mbola misy asa ho tanterahan'ny ministera ao amin'ny komuna Betanatana toy ny fanamboarana lakan-drano ka ahafahana mampitatra ny tambary azo volena ho ao amin'ny 2,000 hektara. Malagasy miray hina sy miara-mientana ho an'ny fitiavan-tanindrazana.